Zay ny eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra farany eo amin'ny commune ambanivohitra Lasoro kosa indray dia miverina amin'ny taloha ary mampiasa indray ny karatra isan-dà ireo lehilahy mihoatra ny 20 taona ao amin'izany commune izany. Volana vitsivitsy nampiarana izany dia efa misy sady ny vokatra azo tsapahitanana raha ho an'ny commune Lasoro manokana eo amin'ny sehatry ny sosialy tsy mitsahatra mikaroka hevitra entina hanatsarana ny andavanandrom-piainan'ny mponina ny ben'ny tanàna ao amin'izany tanàna izany. Tao anatin'ny 3 volana nametrahana azy dia nahitam-boka ny fanamboarana sy ny fanomezana ny karatra isan-dà ho an'ireo lehilahy mihoatra ny 20 taona ao amin'ny commune ambanivohitra Lasoro. Ny hena tsy fandriam-pahalema nararaka ny fanazavana ny men'ny ben'ny tanàna Marc Ramianjatovo. Ho an'ny commune Lasoro manokana zany dia nanao karazana karatra anankiroa izay, ny karatra manga sy ny karatra mavokely. Ireo karatra ireo dia manana ireo avokoa ny atao hoe ny mponina ny vatan-dehilahy mihoatra ny 20 taona atao anatin'ny commune Lasoro isaky ny vokotany. Dia misy indray koa ilay karatra mavokely. Ny karatra mavokely dia ho an'ireo olona izay sendra mandalo na mivahiny atao anatin'ny commune Lasoro dia mandalo eny amin'ny vokotany izy dia omen'ny vokotany an'io karatra mavokely io. Rehefa handao na rehefa hiala ito amin'ity commune ity izy dia mametraka an'ilay karatra na mamerina ilay karatra indray ao anatin'ny vokotany misy azy mba ahafahana manara-maso hoe firy anisan'ny olona mandalo atao anatin'ity commune ity ary indrindrandrindra manomboka amin'ny 9 alina dia miatra nilay contrôle isika iarahan'ny polisy sy ireo tompon'andraikitra ny vokotany isaky ny alina ka rehefa mandalo ety Lasoro anao indraindray dia azagaga raha eo ny polisy eo ihany koa ny ireo tompon'andraikitra ny vokotany izay misava ny karapanondro sy ilay karapokotany hoe tena mponina marina ve ianao amin'izao fotoana izao mba ahafahana mandray andraikitra. Hatramin'ny nametrahana an'ity reto karatra reto ve efa nisy ny vokatra tsapahitanana? Mazava ho azy fa raha statistika izay nomeny zareo niovon'ny polisy nasionalina ny tenako dia napiana be dia be ny tsy fandriam-pahalemana zany ny fisian'ireo karatra ireo satria mazava ho azy fa tsy vitany hoe fizavana fotsiny fa ny fiaranao raha ohatra tsy mazava dia efa tsy tafiditra ao anatin'ilay vokotany satria mandray andraikitra avy hatrany ireo tompon'andraikitra ao amin'ny fandriam-pahalemana eny vokotany. Ny faharoa dia anisan'ny randray ohatra fotsiny ako anisan'ny vokotany anankiray tena niaran'ny herisetra matetika hoe vokotany Akadevo. Eo amin'ny vokotany io zany dia efa misy mihitsy mibarera zao izay mijoro ny fokon'olona manakana na iza na mitondra fiara ianao na tsy mitondra fiara dia tsy maintsy voasava mba ahafahana mahafantatra hoe izy ianao olona eo hiditra eo anivon'ny vokotany. Nampiana be dia be zany tao anatin'ny raha eo amin'ny lafiny ara-tsosialy izay ihany dia nampiova ny fiainam-ponina ihany koa ny fanatsarana ny sy ny fampitaovana ny toeram-piterana na ny maternité. Teo ihany koa ny fametrahana ny fiara entina mitondra ireo marary izay miasa andro aman'alina 7 andro amin'ny 7 andro. Raha ho an'ny fitsaboana ohatra na dia anisan'ny zavatra lehibe noraisinay ny atao fitaterana maimaipoana ho an'ireo marary satria manana ambulance moa izay dia mandray fanambakevitra ny teo anivon'ny commune miaraka amin'ny mpanolontsaina hoe inona no azo atao na dia ny mitona gratuitement fotsiny aran'ireo marary rehetra tato anatin'ny commune Lasoro. Dika zany fa zavatra azo atao izy ary ao anatin'ray andro zay raha ny statistika dia tsy latsaky ny telo na efatra ny olona izay taterina amin'izany ambulance zany. Ny faharoa dia ny fahazahoana zany ny ireo fitaovana avy any ampita miaraka tamin'ny fikambanana Madagascar solidaire, ny fitaovana ho an'ny maternité eto Lasoro, ny fanavozana an'ireo farafara rehetra zany tamin'ity taona ity izay nafahany ireo mpiteraka ihany koa misitraka an'izany ary anisan'izany moa ny fijerendrareo akaiky zany amin'izao fotoana izao ireo fitaovana hafa izay tokony mbola ho anampiana any maternité io eo amin'ny lafiny fanatsarana sy fanomezan-tanana ho an'ny fitsaboana ny olona. Tsy adino moa ny tontolon'ny fampianarana tamin'ny alalan'ny fampidirana an-tsekoly misy 60 tamin'ny taona lasa ary dia mbola ezahana toisana io amin'ity sitao-pianarana ity. Tsy ivona fa misy 20 ny vokotany ao amin'izay commune ambanivohitra Lasoro izay.